Sambany natao ny fiaonana eo amin'ny voamierany serasera ato amin'ny diocèse satria tsara raha mifakafantatra ny rehetra hanaovana ny laminasa ary manana anjara toerana lehibe eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana isika. Io no nambaran'ny Monseigneur Fulgence Rabemafaly nandritry ny fiaonana. Raha tany amin'ny taona 427 no nijoro voalohany ireo voamieran'asa tato amin'ny diocèse ny Fianaratsoa, dia tamin'ny 5 nankalazana ny 50 taona ny diocèse vao najoro ny voamiera ny serasera. Ao anatin'ny vanim-potoana ny fahasairanana toy izao hatrehintsika izao dia mila fitaizana sy fanetsiketsehana ny olona ka ny voamiera ny serasera no mila manana fahaiza-manao hiandraikitra ny fitantanana izany hoy hatrany i Monseigneur. Moa ny zavatra tokony hatrehina amin'izao fankalazana ny 50 taona ny avian'ny Fianarantsoa izao ka raha misy koa ny atao hoe mandray andraikitra sy manampy be dehibe eo amin'izany dia ny eo amin'ny voamieran'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny serasera zany, izay ifandraisan'ny mpanao gazety sy ny mpanentana mpilaza vaovao isaky ny paroasy ary ny amin'ny radio. Anisan'ny jerena manokana teto zany dia ny hoe fampielezana n'ireo fitaovana ifandraisan'ny mpiarabelona ireo arak'izay tratra, ny gazety Sika Mianakavy, ny gazety La Couronne Madagasikara, ny fifandraisana manokana ihany koa eo amin'ny atao hoe tranokala-mpifandraisana zany. Dia jerena ihany koa ny hoe efa anisan'ny sangany ihany zany diocèse ny Fianaratsoa eo amin'ny fambolena hazo dia tsy hoe hiezaka samy rery fa hanao izay fanentanana arak'izay tratra hatrany ambanivohitra rehetra any ary nahoana azy moa tsy iarahana amin'ny fanjakana zany ezaka manokana atao zany. Dia ohatran'izay koa ny fahatsiarovan-tena hoe tsy tokony andro olona hafa isika fa isika ihany zany no fanampy no fiaraha-miasa maro dia mahatotosa ny zavatra kasaina. Io zany misy fifandraisana ihany koa moa ny fanentanan'ny Papa François. Nozaraina telo ny fiatrehan'ny diocèse ny fotoana amin'izao taonjabily izao ka ny 3 volana voalohany dia natao hibebahana ka isan'ny singanina amin'izany ny hanafoanana ny tokantrano maso, ny faharoa dia ny fitodiana amin'ny fizakan-tenan'ny diocèse, singanina amin'izany ny fametrahana taty ndrakitra isaky ny paroasy amin'izao karemy izao hanampiana ireo sahirana toy ny ao am-ponja Akazondrano izay dite fotsiny no sakafo maraina sy hariva fa kajahamonja ny atoandro ho an'ireo tsy manana havana hanatitra sakafo hoy ny tatitra nataony Monseigneur. Ny fahatelo moa dia ny fiatrehana ny fankalazana ny isantarana izany ny voalohan'ny volana Aogositra natokana ho andron'ny pretra, amin'ny 15 Aogositra indray natokana ho andron'ny religiosy ary ny 20 Septambra dia andron'ny laika. Ny 10 Oktobra kosa no ivon'ny fankalazana izay hatao eny Ambositany. Ankoatra ny fankalazana lehibe hatrehan'ny diocèse io dia miomana ihany koa amin'ny JMJ-mada hatao any Antsirabe sy ny JNE izay mbola hampiatrano ny Fianaratsoa taoriana ny fandraisana ny Papa Ray Masina François teto Madagasikara iny isika hoy i Monseigneur Fulgence Rabemafaly. Izy raha teo moa no misahana ny voamieran'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona eo anivon'ny fivondronam-ben'ny evêque eto Madagasikara ka nampitainy ny hiafatry ny Papa Ray Masina amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany 550 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Votoatin'izany hafatra izany ny fanentanana ny Papa Ray Masina ny mpanao gazety hilaza ny vaovao marina araka ny zava-misy hita maso iainan'ny olona. Voaresaka tamin'izany koa ny lalàna vaovao mifehy ny serasera eto Madagasikara ary ny hanamafisana ny tanjona diocèse maitso.